tontolo ny fanatanjahantena kosa indray omaly no tanterahana tetsy amin'ny Kianjabe ny Mahamasina ny lalao famarana teo amin'ny Gold Top 8 zay ny fanandriany Kosfasy 3FP ka ny ity farany no nivoaka nandresy tamin'izany tamin'ny isa 7 no 7 dia hojerentsika avy hatrany ny akon'izay lalao sy ny fibatany ny 3FP izany fandresena izany. L'ekipan'ny 3FP no voaositra ho tompontakan'ny Madagasikara nandrombaka ny Gold Top 8 omaly tolakandro tetsy amin'ny Kianjabe ny Mahamasina. Resin'ny 3FP tamin'ny isa 7 no 7 ny Kosfa nandritra ity lalao famarana ity. Tamin'ny ankapobeny dia niady ny lalao hatrany am-boalohany ka hatramin'ny farany. Teo amin'ny fidirana voalohany nefa dia ny Kosfa no nitarika tamin'ny isa 12 no 7. Teo amin'ny fidirana faharoa dia tsy nisy sotrona ranontsony ny lalao fa dia ny famalina tanteraka ny fanafiana. Tarika hatrany ny 3FP teo amin'ny isa taty amin'ny 25 minitra farany tsy farana ny lalao. Teo amin'ny minitra farany tsy ravan'ny lalao dia 7 no 7 ny isa teny amin'ny Silerabe nanindry mafy ny Kosfa kanefa dia tsara fiarovatena ny 3FP ka dia tsy na tafiditra baolina intsony. Tompon-daka izany ny 3FP tamin'ny taona mpilalovanà 14 iny. Afa-po ny federasiona raha ny faninanana mitray ny tanterahana omaly tetsy Mahamasina. Amin'ny ankapobeny kosa aloha dia nafinaritra ny endri-dalao na teo amin'ny lafin'ny teknika zany na teo amin'ny lafin'ny fair play zay maharingby ary raha nahita ny voka-dalao teo zany fa ny 3FP ny champion de Madagasikara 14 ary raha nijery sy nanaraka ny lalao tsy tamin'ny finaly iny ihany zany fa tamin'ny nanomboka tany amin'ny match éliminatoire dia niady avokoa ny lalao rehetrarehetra ary nisy fotoana ary zay nahemitry ny fédération zany nihemitry herinandro ny demi-finale satria tena niady tokoa ny lalao tany amin'ny éliminatoire ary tena natsapa mihitsy ny fileovana sy ny mpilalao hatramin'ny arbitre ary hoe tena vizaka izahay satria niady samy mitovy lanja avokoa ny fileovana rehetrarehetra ary teo amin'ny resaka coaching sy ny hery ara-batana sisa teo zany no zay natanjaka tamindreo zany no nivoaka mpandresy ary eto dia manamafy fa anisany koa zany ny zavatra hita teny Mahamasina teny hoe mahay baolina rugby zany ny afaka mampiray ny vahoaka malagasy ary zamo tsy miditra amin'ny resaka lafiny politika fa dia tena hita ary tokony ho alaina ohatra zany fa azo entina any amin'ny rugby zany hoe resaka hoe mampiavana ny panneau politique zany ary mampiavana ny vahoaka malagasy ray manontolo. Ny fiadinany amboaran'ny filondray no fandaram-potoana manaraka ho an'ny federasiona malagasy ny taranja baolina lavalava. Niavaka ity lalao famarana ity satria saika tazana tetsy Mahamasina avokoa ireo mpanao politika maro sy ireo kandida izay latsaka ho ben'ny tanàna eto Antananarivo mampiray ary mampiavana ny malagasy tokoa raha ity taranja baolina lavalava ity.